kazava fandara araharoany alatsinainy ka hatramin'ny zoma famakafakana ara-politika ara-sosialy ara-toekarena misy fandraisana anjara ny mpiaino amin'ny antso antabia laharana 24 501 65 miaraka amin'ny mamy Patrick Andianjanarison. fa ny tena izy tokony terana zay filoha eo zao zao aminao zany le dingana farany nataony zareo teo le niditra faharoa zany zao teny amin'ny assemblée de nisy an'ilay niaraka tamin'ny émergent Madagasikara niaraka tamin'izy ireo de misy an'le taratasy natao sonisy ny karazany de misy koa moa ny avy amin'ny solombavambahoaka zay vonina ihany koa hiaraka amin'izay fitakiany zay de hiditra amin'le procédure judiciaire alina juridique zany au niveau ny Nations Unies zay raha tsy diso zay zany ny tena tokony lalana ara-diplomatika satria ara-diplomatie sy ny ara-dalàna satria moa firenena maningana misy ty Madagasikara ty satria zao nge fandehany nandeha tany amin'ny assemblée ho azavaina zany inona momba an'io nosy malagasy asy miteny party zany tsony nosy malagasy io ny tiana hivina amin'ireny nge avitaina amin'le solombavambahoaka solombava le isolotena tsika mifidy azy azavaina amin'ny vahoaka inona marina aneo kanefa zao inona zavatra antragno firy momba atao kay ny tombotsoan'le maty nataony tao jereo loi de finance mialatsina rehefa atsika ianao anga tokony tsy mipanitena tokony nizaniza rehefa zavatsy fiko ve de amiko any ty nefa hita fa poizina hitanao zany nahazo vola kely aloha de vita mifety de inona ka ny andriandriananareo solombavambahoaka manomboka zao ajanony zany ty maparasy ny any zay any tena ara-dalàna min'olo zay parasy io apetraka amin'ny solombavambahoaka izy manazava any amin'ny faritra any inona ny tombotsoa azotsika tsy azotsika amin'io 75 millions d'euros zao very fotsiny fa ny atsika mantsy nibadibadona mibadibadona ohatrany ty ohatra raha ity za ohatsy mba mandaingana mamorona mitoditra any amin'ny député izy moa ny anarana Jean-Nicolas Ranjanasolo angaty zanja ianao zanjika ianao asa aloha ny any aminao mifidy anao tany aloha za tsy hiteny hoe voafidy tamin'ny anarana izy ianao fa aza atao an'izany aza atao an'izany vahoaka amporofoy aho hoe ajona mampiana Andriamanitra nametraka azy teo fa nabadibadona olona nge zany to midondresaka ianao ny tena an'izany de anao zany anjely fa fomba hoany izy mifidy anao io aza atao an'izany vahoaka malagasy fa tsisy olona napetrapetraky n'Andriamanitra zany za mifidy any ajona mampianana zay tsy mifidy tsy ataoko ahoana ary io koa niverenako amin'le efa ny tena tamin'ny radio antsivo nareo amin'ny akademia malagasy mba mitadiava voambolana amty hoe fanjakana efa mitena nao anatin'ny hoe fanjakana fanjanahantany colonisation nao anatin'ny hoe fanjakana mpanjaka nalana vavy nao anatin'ny hoe fanjakana fanjanahana inona nataony ajona mampiany zao sady manjanaka nitay ho mpanjaka de inona koa manjakazaka de zao ny problème an'io filoha inge tsotry zatsy hoe ratsy tena ratsy zato isanjato izy fa zao ny zavatra hitako tsy voafehantsony le olona manodidina azy eo ary eo anatin'ny tantaran'ny baiboly nge manamafy mihitsy metro ihany ke nanamboatra azy rehefa very ny tombotsoa izy ny namona ny Indira Gandhi garde corsika nge very ny tombotsoa de inona nataony zala io zao ny dia Olivier Mafaly tadidinareo ngamby izy de chance tsany hihita zao tontolo zao le tanana nandindio asa nazo inona de be de tsy nitenitsony zao anzay le mividy au conseiller de ao ny fampitazana fotsiny zany zay andeha za ohatrany avy za manana ny ekipako ifilme ny rehetrarehetra eo de jereo ipiripirina monja Jean Ravelinarivo tokony episitrinina de miteny hoe miantony anao tsy ministre tsony ka izy ianao aza reo mitariky izy zany monsieur major ara-dalàna mitariky any tsy ara-dalàna fa za tsy manaiky hoe aza miditra amin'ny tsy ara-dalàna koa tsika satria manjary tsy mety ny tena fanetro be any tany eto amintsika amiteny zao ny filoham-pirenena ny haute cour de justice satria niny nalazainao etsika nge mba miezaka mandeha amin'ny ara-dalàna fa nazy moa teny tsy valozana taizy ianao nahita haute cour inona natao hoe haute cour constitutionnelle mijery ny asanao mijery mifanaraka amin'ny lalam-panorenana zavatra mitranga
fa tsy mamomporona mitony inona stabilité pacte de iny anao lalam-panorenana hafa zany ianao taizy anao Jean-Éric Coutorceau nisan'izany tena mampalahelo mpampianana ianao reo mpianatra reo mampalahelo satria zao ampianarinao andika lalàna fototra na ny États-Unis nge 1776 nazy ny lalam-panorenany tovanana fa tsy ovay nisaka zay mitondra Obama zao efa vita mandany zay isolo azy eo ininy izy fanaja ianao 25 janvier inina ohatrany anak'Andriamaso article 54 tsy nataonao lizy mazava tsy mity tsika hoe zay maro anisy fa hoe premier ministre tsy maintsy miala amina antoko Coulrozenga niala tamina antoko Jean Ravelonarivo nga niala amina antoko so hoe Rotary lasa antoko politique amizay de io de tsisy miteny efa zava-doza be ka zay nge ny tiako tenenanareo hoe za zao ao anatin'ny vahoaka misy efa 30 taona lasa nahitako an'izay mandeha maraina hitanareo mivila verna iny amin'ny efatra maraina reny misy olona be deaibe milolo zavatra amin'ny efatra maraina reny die miala any elasoa mandeha tongotra hivarotra anana sy karoty ano ambany bie de aveo mandalo eo fa misotro toka manontany fa maninona ao anareo misotro toka nefa vao maraina ka tsy zany ge ramsefa mba analana sorisory de zao zany fiainan'ny malagasy ohatrantsika zao fo izy amin'ny efatra maraina mandeha tongotra 4 kilometra voalany azy sotrony toka an'izay de io foana mandrapahafatany zany trano efa kizikizy efa tsisy rano tsisy jiro de avelanareo mbola promesse eo anao zao de ny 30 décembre tsisy fahagagana ahoana mivahoaka rangara efa tena mirahina ny olana amitsika tsy hoe tsika mivendrina na dondona tsika tsy avely rahina mihitsy inona zao zavatra olazaina afaka pitso mazava nge efa fay amle afaka 3 volana de vitany io tadio tsara vao mainky mafy io nyantony de tsotra angovo mandeha amin'ny angovo rehefa tsy andohan'le 4 milliards isaky ninona mo angovo gazoaly io ho tapahan'zay mpamatsy azy nge io de io tsika vao mirefotra de izy de ozy izy ndray indiao rasy tsaiko coupure fa tsy délestage orangate mampemy vazaina zao mamita vahoaka efa misy fitaovana koa ny andrasana fanampin'ireo fitaovana reo karaha mbola mandeha gazoaly zao tadio tsara mifantatra reo mitantara Rwanda 1994 fatin'olona nge za maty zany tena adipoko tositotsie tena hoe zay tena nina mifaty mihitsy inona nefa ao anatin'ny enim-bolana Paul Kagame navita centrale solaire lehibe indrindra eran'ny Afrika zay zany tena hoe mitsinjo vahoaka natao hoe tantandalana koa de tsotra ao anatin'ny lalam-panorenana misy nanjara ny filopirenena misy nanjara solom-bavambahoaka matoa ny antsoina antenne-mière misy dikan'ge antenne-mière teny-mière raha ohatra zao misy zavatra ataon'le flou le lasy izy miteny ao amin'ny député anao an'izao fangano moa nisan'izany namena frantsay ny fanamboarana aéroport nosy be sy vato mba niteny atsika ave izy namena samby empower njirama mba niteny atsika ave izy zao nidoanina tady amena tsy fantako tsony fa mampalelo ary marokire koa zay niteniko hoe manomboka am'izao 2016 zao aza misy menimenina tsony nareo satria zavatra tsotra ngena azy ny teknikany rehefa tsy azo azy anao de zao gadrainy anao aloha de tadiava amprofo efa nitrangy zany efa nanomboka tamin'ny Jean-Luc Raga sy Didier Emmanuel efa nanomboka zany hoe grève kely grève koa moa izy moa mpitiaroka sy ny anina raha bary lalany hermady any mitsahana de syndicaliste nge izy moa no mijirama vitanao managadra azy zao ndray zao tsy fatako tsony za ngava vao mivoaka eto hoe tadiavana dossier zanareo mabazary tadiaviny dossier anareo fa za de efa miteny za olona mpanao gazety mandra-pahafatiko za tsy mivahoaka malagasy miaro fafantatrareo natao ONU fantatranareo Vatican fantatranareo États-Unis fantatrareo ny Allemagne reo mandala an'leo démocratie inona mba angatany États-Unis zao tamin'ny lazaina ambassadeur ny code de la communication io zay nge tamin'ny 1990 anisany manamolavolana io hoe maninona mbola tsy mivoaka hatram'izao satria tsy zany ny lahara-pahamehana finona ny lahara-pahamehany mety mbola sy mpanitsina aiza firanga
olona ray za nge anakaiky ny premier ministre mipetraky amin'ny ray latsaka eo izy ny tonga olona ray ve ranga fa mpanao rasange matahotra cortège tomobile valeur na 6 milliards de mijanona dony ny rehetrarehetra de mampalahelo rehefa tapaka ny jiro any an-dalabe ny premier ministre ihany misy jiro mazava be io de nareo ve ranga de tsy mba menatra le aminy hoe tena hoe tomobile na 4 milliards vahoakanao mampalahelo de ny lalan'ny premier ministre iny zany ambanidir tsirika eo pa tsy mahita anao zordir vadika mivadika eo nefa ianao tendrombohitra be zordir za tsy miditra tsony iza nanao iza tsy nanao nahoana ataovy loha izy analana io zay itony ito ihany satria ny tena mandreraka 9 janvier mai 2015 ao anatin'ny youtube tsy za mamorona nenina ity taona 2024 ty ataotsika taona fahadiovana sy fidiovana taona tiarina ve anao vao miantso maramila mampalely ge ao maramila reo e fa raha nidirana maramila androfana fako za zay miteny hoe eny baiko maramila tsy maintsy tanterana izy maleo zay fa mampalely ge nareo e tsy zay ny anjaran'asanareo ny iny zany hoe fahadiovana sy fanadiovana ginda tsy mitovy raha ohatra ianao miteny zavatra taona vao vitanao 2018 no mifanarahana taminao nampindraminanao io fahefana io ianao aza miefiteny hoe olon'andriamanitra ny latsahan'andriamanitra raha tsy isa pio masonao ra seconde raha tsy nisa reo vahoaka anao tsy folomitsinitsiny anao expert comptable ary raha tsy isa ny Andra Joely anao raha tsy nisa mamra vatomangy anao tsy ministre teo ianao malala secret be dehibe raha resaka dossier zany tsy ta ianao za fiopotona nanao gazety fa za tsy hanimba zavatr'olona fa fantako ny zavatra nitranga tao tadio tsara reto matoa masahotra zany izy ke malala jery madagety izy marina intelonge zay tany apite fa diso fanantenana nona tam'izay ao anaty TGV sany mirezaka tena olon'andriamanitra misy tompoko zany radio mampiany zany ao anaty solomady ao anaty dossier foana vavoatana ao anjaso avoko madagety raha riva ny sariny zay tany Bruxelles zavy izy amony nanampo hoe tena ivadika eo rehetraan'io tsy tsitsy ny ratsy safidy fa le olona ny ratsy zay ny tena fandehan'le izy ka raha ohatra zao tsika zao de fa manaiky an'izao zavatra zao amy 2018 angalabaty foana izy zany hoe zao ohatrany tamin'ny andro mpisy disinarema fa niangy ny anontaniky naorako fa zato polisany zato mangamanga ty fireneny ty nanahakana ny tirana na zafy sy raha tsiraka sy raha valy manana ny tsy gidina velo zany angy ny fantaniny fa zay nita fa mety tsy mety amiko zany tsy mety aminareo vahoaka zany any ny livopetrany